Voalohany indrindra aloha dia ministry ny fampianarana ara-teknika ny tenako dia ny tontolo ny antefan'ny adidiko rehetra zany dia amin'ireo zandrizanaka mpianatra eto anivon'ny ministera ny fampianarana ara-teknika dia ao anatin'izany adidinay zany mijery hoe mandeha tsara ve ny fampianarana ny fanadinana rehetra manerana ny nosy dia mizara mihitsy zao zay eto amin'ivon'ny centrale rehetra paritaka any amin'ny foibe mpanadinana manerana ny Antananarivo sy ny manodidina ny antony dia jerena hoe manao ahoana ny fanomanana ahoana ny fihetrehan'ireo mpampianatra sy mpandraharaha eto anivon'ny sekoly dia ahoana ihany koa ny tokonain'ireo mpianatra satria raha tsika nahita fa somary nanahirakirana ny zareo ihany hoe isa tsisy rehefa nadinana ary izay manao fitsidim-paritra any ary dia ny tena hoe mbola tsy voazara madame ministre ny tamin'izany fotoanandro ny ray volana anazy ny fiantsoana taratasy fiantsoana dia ohatrany tsy natoky zareo hoe isa tsisy ilay izy fa raha mahita fa mitandro tsara ny filaminana sy ny fitoniana zay dia teo amin'ny roa tokom-bolana teo zany nanomboka ny zarana ny taratasy mpiantsoana rehetra manerana ny fari-piadidiany ny fampianarana eto anivon'ny enseignement technique dia ireo izy ireo hitanareo fa tonga soamantsara samy nanontany na ny mpianatritsika na ny proviseur sy ny tompona andraikitra dia efa vonona avokoa ny ankizy dia io zao amin'ny fito sasany fanomboka ny fiantsoana anarana dia ireo efa samy miantso ny anarany avy nijery ihany koa zay ny fanomanana amin'ny ankapobeny tao amin'ilay tary amin'ny mpandraharaha sy ny tompona andraikitra eto amin'ny surveillance rehetra dia raha mahita fa efa vonona tokoa zareo nomena ny toromarika rehetra anatanterahana an'ity fanadinana izay mandritry ny roa andro maly sy androany anio sy rapito zany le fanadinana dia efa vonona avokoa na ny mpampianatra na ny mpianatra na ny mpandraharaha eto anivon'ny lycée technique ampasapito dia misaotra anareo mpanao gazety nanadiady fa zay ny tontolo ikatroanay dia ny fampandehanana ny fanadinana eto anivon'ny ministèren'ny enseignement technique ao anatin'ny fitoniana tanteraka ary indrindra ao anatin'ny fanatanterahana ty fanadinana ty sy ny fanadinana ho avy rehetra ty moa ny voalohany zany dia zay no nahatonga anay tsy maintsy tonga hijery an'ireo fanomanana sy ny pitsopitsony rehetra eto anivon'ny foibe mpanadinana pasapito.